eo amin'ny lafiny raharam-pirenena aloha zany a dia mikaikaika daholo ny rehetrarehetra satria mbola tsy de misy fiovany le vokatry le krizy milalovan'ny firenena zany mbola misy tarazoka be ary tsy mbola misy fanarenana hita tsapatanana hitany maso fa ny fantatra fotsiny zany a dia ny mpamatsy vola iraisam-pirenena de mbola miandry ny fampanantenana zay napetraky ny vahoaka zany napetraky ny mpitondra am'le vahoaka mbola tsy misy zavatra mihetsika aloha hatram'izao a dia mbola mitohy zany le vokadrasin'le krizy zay niainan'ny firenena io anefa ny tsy ova io raha tsy mahatsapa ry zareo fa misy ny stabilité ka am'izao fotoana zao zany a de tokony hitandrina tsara le mpitondra am'izao fotoana zao a mba hifehy ny fandehan-javatra satria miankina amin'ny fahaizan'dareo ny fifehezana ny fandehan-javatra am'izao a no tobaka ny famatsim-bola iraisam-pirenena raha zany tamin'ny toeran'le mpitondra am'izao fotoana zao a dia satria za mpandresy nivoaka nandresy tamin'ny fifidianana raha ny mpitondra nivoaka mandresy amin'ny fifidianana de tokony hanana ny atao hoe grand seigneur zany tsy manenjy dresy ny olona rehefa mahay mandresy tsy misy fampiarana ny atao hoe lalàna ny mpandresy na ny loi du vainqueur zay zany de tokony ho alavirina raha tokony atsahatra raha ohatra ka misy heritreritra apiatra ny atao hoe lalàna ny mpandresy fa fahafantarako azy a dia tokony Mandela ohatra zao dia tsy napiatra ny lalàna ny mpandresy rehefa tonga teo amin'ny fitondrana fa nanao fihetsika ny atao hoe grand seigneur ray aman-dreny be rehefa mandresy amin'ny alalan'ny fifidianana ny mpitondra de tokony hanana nylay fihetsiky ny ray aman-dreny be mitondra ny tanàna hatreto aloha zany de hitako hoe samy manao ny asany daholo ny ndaniny sy ny ankilany na ny mpitandro ny filaminana de manao ny asany mampiatra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana na ny mpitondra dia manao ny asany satria raha tsorina dia tokony feo ny fampitoniana ny filaminana no tokony ho tandrovany tsirairay sahala amin'ny anak'Andriamaso fa le izy a raha tiana ny ampitobaka ny fanampiana mpamatsy vola avy any ivelany dia samy tokony hay andanjalanja ny andany sy ny ankilany mba hampisy ny fampitokisany zany hoe matoky ny firenena avy any ivelany fa misy marina ny stabilité eto Madagasikara matoky koa ny avy ato anatiny fa mahay mifanakalo hevitra mahay mamelona ny zany atao hoe demokrasia ny ato anatiny raha zay no mitranga dia mety irindra tokoa ny fiainam-pirenena fa ny fampiasana ny valifaty dia ataoko angamba fa tsy vahaolana am'izao fotoana zao indrindraindrindra moa fa tsy mety amiko ny hoe raha mbola misy malagasy ka voatery manao sesitany tenany no ny hevitra tsy mitovy ny tsara dia satria samy tompony ty tandrazany ity ny malagasy rehetrarehetra
dia atao anatiny any no velomina no ampanjakana ny fiarahamonina sy ny fanakalozan-kevitra fa ny manilika ny samy malagasy dia hitako fa tokony tsy verimberina tsony zany eto amin'ity firenena ty. Mila atao aingana ny fampihavana-pirenena. Za dia mbola miombo-kevitra amin'ny président Ratsiraka zay miandry ary mitaky ny conférence au sommet hatramin'izao. Fiheverako azy le tsy fisiny ny fanakalozan-kevitra no mahatonga ny olana tsy voafehy, mahatonga ny olana tsy voafehy dia tsy fisiny fanakalozan-kevitra.